Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alahady fa 12 volana Novambra ity, ary manona fahasoavan'ny Tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinaina io dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, mbola velom-pisaoranao izay tratran'izao maraina izao indray, misaotra anao ny amin'ny tombon-dano izay mbola omenao anay. Misaotra ny amin'ny fitahiana, misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra ny amin'ny famelan-keloka izay nomenao anay, mangataka ny fitarihanao, fitariana feno avy aminao hatrany izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Nalaina Matio 5:20-21. Manao hoe indro ny mpampakatra mivoa mba hitsena azy. Amen. Ny fiavian'i Kristy amin'ny mahampisorona betsika azy ao masina indrindra, mba hanadio ny fitoerana masina dia aseho amin'ny Daniela 7:7. Ny fiavian'ny zanak'olona manantona ny fahagola arak'izay aseho amin'ny Daniela 7, sy ny fiavian'ny Tompo ao amin'ny tempoly ny voalaza ao Malaki mialoha dia filazana ny toe-javatra iray ihany. Ary io koa dia mbola asehon'ny fiavian'ny mpampakatra ao amin'ny fampakaram-bady. Nolazain'i Kristy ao amin'ny fanoharana momba ny Virjiny folo ihany koa izy io ao Matio 5:20. Tamin'ny fahavaratra sy ny fararano, tamin'ny 1844 no natao ny fitoriana ny hoe indri ny mpampakatra. Tamin'izany dia niarihary ireo atokon'olona roa nasehon'ny Virjiny Henry sy ny Adala. Niantoka iray niandro tamin'ny mpifaliana ny fisehoan'ny Tompo, ary rehefa niomana fantatra eo aminy. Ny antoko anankiray kosa dia niasa nitahotra mangina sy nasesiky ny fihetseham-po tampoka, dia afa-po tamin'ny fahalalana ara-tsaina ny fahamarinana, fa tsy nanana ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fiavian'ny mpampakatra aseho eto dia mitranga alohan'ny fampakaram-bady. Ny fampakaram-bady dia mampiseho ny fandraisan'i Kristy ny fanjakany, ny tanàna masina, Jerosalema vaovao izay renivohitra sy mampiseho ny fanjakany no antsoina hoe ampakarina, vadin'ny zanak'ondry izany. Hoy ny anjely tamin'i Jaona manao hoe avy ety dia asehoko anao ny ampakarina hozy izy vadin'ny zanak'ondry. Ary nitondra ahy tamin'ny fanahy izy hoy ny mpaminany, ka naseho ahy ny tanàna masina, dia Jerosalema midina avy tamin'Andriamanitra avy any an-danitra. Hitantsika izany amin'ny Apokalipsy 1:20. Mazava izany fa ny ampakarina dia mampiseho ny tanàna masina, ary ny Virjina izay hivoaka hitsena amin'ny mpampakatra dia tandido ny fiangonana. Ao amin'ny Apokalipsy ny vahoakan'Andriamanitra dia lazaina fa nasaina ho amin'ny fanasana fampakaram-bady. Raha nasaina izy dia tsy mety ho an'ny ampakarina izany. Raha araka ny voalazan'ny mpaminany Daniela, dia Kristy no handray fanapahana sy voninahitra ary fanjakana avy amin'ny fahagola any an-danitra. Handray an'i Jerosalema vaovao renivohitry ny fanjakana izy, voahomana hozy izy tahaka ny ampakarina efa mihaingo hiaona amin'ny vadiny. Rehefa avy nandray ny fanjakana izy dia ho avy amin'ny voninahitra, mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo hanavotra ny vahoakany izay hiara-mipetraka hinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Handray anjara amin'ny fanasana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ny fanontaniana mipetraka dia ianao ve manam-paniriana tokoa handray anjara amin'izany fanasana izany? Ny irina dia ho anisan'ireo izay handray anjara ianao hanam-paniriana an'izany, ka hivonona tokoa ny amin'ny fiavian'ny Tompo any amin'ny raony lanitra. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Amin'ity maraina ity misaotra anao ihany koa izay mamoha mandrakariva ny fanantenana izay anananay ny amin'ny fiavianao tsy ho ela eny amin'ny raony lanitra. Mangataka aminao izay mba ho tao amin'ny fanahinao masina hatrany, mba hifantoka ny amin'ny fivononana, ary mba ahafahanay mikatsaka ny fitomboana ara-panahy mandrakariva.
Aminaran'i Jesosy, amen. Piaro